Andriamanitra mampiasa olona malemy sy adaladala ary ataony fanahininy zany mba ahitana ny voninahiny amin'ny alalan'izy ireny. Tsy misy na dia olona ray aza atao amin'ity hevitra ity na olona iray aza izay hijery tele aoriana na hiaino zany amin'izay fandraisam-peo ka tsy havita zava-dehibe ho an'Andriamanitra raha manala ny sainao ny amin'ny fiheveranao ny tenanao fotsiny ianao na izay ataonao fa tsy ianao. Androany dia resaka aminareo mikasika ny toetra matoky aho. Fa tena toetra mpinono zany fa milaza aminareo fa raha tsy manana fatokina isika, tsy fatokisantena zany. Za zany tsy miresaka aminareo mikasika fatokisantena androany. Satria ny marina zany olona matoky teny zany raha araka ny ohabolana dia olona adala. Amin'ny ohabolana rehetra zany dia miresaka mikasika ny adala, fa raha ny amin'ny dika teny hafa zany dia lazainy indray hoe lay matoky tena adala. Ka niza zany matoky tena dia olona adala satria tsy tena afaka matoky ny tenanao zany ianao. Na hoe tsy alemy zany isaky ny fotoana tena anirinao ny atanjaka. Ny isan'androm-piainako dia inoko ary hitako fa tao tsy adiniko izany mihitsy amin'ny vavako. Na matetika misy ny fotoana ilazako amin'Andriamanitra hoe raha tsy ianao tsy mahavita ninona ary tsy misy zavatra tsara zany amin'ny nofoko. Andriamanitra raha tsy ampianao dia tena lasa adala ny tenako mihitsy androany. Tena zava-dehibe ny fananantsika fatokina. Ny fatokitsika an'Andriamanitra. Rehetra zao ny zavatra isan'izay mitranga rehefa tsy manana fatokina ianao. Ny mpino an' Jesosy Kristy tsy manana fatokina dia tahaka ny fiaramanidina tsara be iray eo an'ny pista tsy misy solika akory. Ny tsy mpino manana fatokina mbola mahavita zavatra kokoa noho ny mpino tsy manana fatokina. Ny fatokina dia midika toetra azo antoka hitarika anao hiatrika zavatra iray. Dia finoana izay anananao zany sady ekena ihany koa. Ny fatokina no mampahery anao hisokatra sy ho feno. Ny fatokina no ampanao zavatra anao izay tsy mbola nataon'olona mihitsy. Ny fatokina no hiteraka tantara mahafinaritra ho anao, fiainana mahafaly. Hitanareo za mino zao fa mety misy fanomezam-pahasoavana anarivony maro zao matory ato amin'ity hevitra ity. Andriamanitra nampitaony tsirairay avy amintsika fahalehibiazana. Fahalehibe ny Andriamanitsika. Ary rehefa mitoetra amintsika izy dia tokony hanomboka isaina isika fa afaka mahavita zava-dehibe amin'ny alalany. Za zao nateraka indray tamin'ny zavasivy taona monja fa tsy tena nisy zava-pana be loatra zany tao an-tranoko fa niara-nakany am-piangonana tamin'ny fianakaviana ivelan'ny tanànanay aho. Ary tsy afaka mankany am-piangonana zany raha mbola ao an-trano dadanay ka hoe ainy ny fandehanako satria tsy hamela zany mihitsy izy. Fa rehefa mandeha mivoaka amin'ny Sorotôka izy dia mankany am-piangonana miaraka amin'ny fianakaviana. Ary tsy haiko akory aza naizako hoe mila vonjena fa na zany aza dia nanana fahatsapana fa mila avela ny fahotako ka io alina io nandeha tany am-piangonana nanantena ny eo amin'ny alitara hanolotra ny tenako an'i Kristy. Fa tsy nampanao zany ny pastera tamin'io alina io. Nefa nanapa-kevitra ny an'olon-tena fa nonody dia diso fanantenana. Na koa niakatra angataka azy mba hivavaka ho dia tsaroko tsara fa nakandro tamin'ny koziniko dia hoe andao fa andeha hovonjeny sika. Ka hitako fa taonana karazana antso ihany zay teo. Fa ny zavatra tena tiako tsindriana dia hoe tsaroko aho tamin'iza vao 7 taona ary tsy dia nifandray loatra tamin'izy roela fa tsaroko tamin'izany fotoana izany ny ainantranga izay nanolana ny raiko ahy aho. Fa napakevitra nondraisiko tao am-poky fa ho reseko. Dia tsaroko aho nandro teo am-pandriana ndray alina mahazazavavy indrindra raha ny amin'ny taonako dia ny sain'izao ndray androany anao zava-dehibe. Ho avy ny fotoana anao zavatra amin'ny fiainako aho. Ary tsapako zao taona maro taty aoriana fa
zany fisainana manapa-kevitra zany, de zany no hery ahafana manao zavatra mihoatra ny mahazatra. Fa tsy zao zany, tsy nisy ny fandraisany tamiko zany, fa vokatry ny fanahy maherin'Andriamanitra zay tonga ny Toetra tato anatiko, de ny tsirairay avokoa tokony hatsapa tak'izany, manana masombolony fahalebiazana ao anatinao ianao. Ary ny fahalebiazanao mety tsy miseho amin'ny fomba mitovy amin'ny fisehon'ny fahalebiazan'ny hafa, fa aza mba tery sainy zany, na koa olona kely saina. Manofisa no fingeza de mevera saina ngeza. Fa raha tsy manana fahatokiana ianao, tsy ho tratranao mihitsy ny herinao amin'ny Kristy, de tsy vitanao koa ny nampanaovan'Andriamanitra anao ety an-tany zavatra iray afaka lazaiko anareo ho tezitra eo foana ianao, de tsy ho feno mihitsy amin'ny fiainanao. De iodikodina eo ianao tahaka ny olona zay noana mitady hanina kanefa zay hoaninao rehetra eo ianao tsy mety voky foana. Fa ny fomba tokana zay mety ahafahantsika ny hifaly sy hionina de rehefa manao zay asain'Andriamanitra ataotsika isika. Fa raha tsy matoky ianao, ny tahotra no anjaka amin'ny fiainanao, de iaina amin'ny fijaliana ianao. Raha tsisy fahatokiana tsy afaka hankafy fiainana ianao. Ny olona tsisy fahatokiana tezitra foana, de mahatsiaro voafitaka sy very anjary zany izy. Raha tsisy fahatokiana de ho voataritarika sy ampiasain'ny olon-kafa foana ianao, ampiasain'ny olona ianao de araharotiny raha tsy miatrika azy sy mijoro eo anoloany. Raha tsy amin'ny fahatokiana de lasa pila sitraka amin'olona sika, de andany andro anao zay ahafahan'ny olon-kafa sika, fa tsy mba ampifaly an'Andriamanitra na ny tenantsika. Tsy afaka sady akasitran'olona ianao no akasitran'Andriamanitra, saika teny zany foana aloha zany. Raha tsy manana fahatokiana sika de malahelo ny fanamasina, satria Jesosy tsy maty ho antsika mba hiainantsika fiainana tsy voaharo, feno tahotra. Rehefa malahelo ny fanamasina zay miainao anatsika de ho tsapantsika koa zany alahelo zany. Hitako matetika fa rehefa orosy malahelo sika de no sika mampalahelo ny fanamasina ao amintsika ka de mahatsiaro zay tsapany tsotra zao. Ny olona matahotra no mifampitasy mifaninana foana, ary mijery ny olon-kafa manodidina tsy mijanona izy mba ho taafiny amin'izay tokony ho tratrariny. Ka raha vao tsy mahatsiaro izy hoe mihoatra noho izy ireo, lehibe noho zareo ambony izy, de tsy faly mihitsy izy, fa de tsy faly amin'ny maha izy azy. Ary ny olona matahotra tsy mba mitombo ara-panahy zany, satria fotsiny tsy mba mahazaka karazany fanitsiana izy. Rehefa misy olona mahatsiaro ratsy amin'ny tenany sahady, de saika tsy mitombona mihitsy ny fiezana mitondra fanitsiana eo amin'ny fiainany, satria tsy ho zakany zany. Ny Baiboly mampianatra antsika amin'ny Hebreo 5, fa raha tsy haintsika ny fomba hoe, raha tsy haintsika hoe izy sika eo amin'ny Kristy, raha tsy manana tsara ny fahalalana ny fodim-pampianaran'ny famarinana, de tsy tombo matotra mihitsy sika. Mila fanitsiana avy amin'Andriamanitra zany, indraindray fanitsiana avy amin'olona, ny fahamatorana, ary tsy afaka hazaka zany sika raha tsy malala hoe izy eo amin'ny Kristy. Ndao jerena Filipiana 4:17. Soratra masina mahafinaritra io, fa ohatrany hoe nararotina sy navoaka tamin'ny FDB zany, ka afaka averintsika eto indray zany zao. Manana hery amin'ny zavadrehetra ao amin'ny Kristy, ary raha tsy hitanao ilay hoe ao amin'ny Kristy de tsy ho azonao daholo ny rehetra. Raha velanao zany de anana olana be ianao, ka tsy hoe manana hery amin'ny zavadrehetra zany de hoe mahavita ny zavadrehetra zay ilaina ataoko amin'ny fotoana ilaiko anaovana azy akory, fa hoe mahay ny zavadrehetra ao amin'ny Kristy, ilay mpampahery ahy. Efa vonona amin'ny zavadrehetra, de afaka miarika ny rehetra amin'ny alalany zay mampiditra hery anaty ato amiko. Ary de tiako ty, iza manana fahampiana amin'ny fahampian'ny Kristy, na afaka milaza sika hoe matoky amin'ny fahatokian'ny Kristy aho. Ary efa mianatra ianao fa hoe Kristy ny fahatokianao, fa izy de nampanantena fa tsy andao na afoy ianao. Za eto de mbola hanamafy aminareo fa mety efa hainareo ihany koa fa mety efa adino fa
zavatra efa afaka ataonao zany am'izay zavatra ilaina ataonao amin'ny fiainana. Afaka ataonao zay zavatra ilaina ataonao amin'ny fiainana amin'ny alalan'i Kristy mampahery anao. Afaka miatrika fitsapahana sy loza maro ianao, de mbola afaka mahazo fahombiazana sy mitoetra amin'ny fisainana tsara. Olona tsotra resaka betsaka momba ny ara-boly sika de mitady n'Andriamanitra anampy antsika amin'izany. De tsaroko Andriamanitra teny zao tato am-poko izy hoe hitanao misy fitsapahana roa mila vitainao mikasika ny ara-bola. Ny iray ahoana ny fihetsika rehefa tsy manana mihitsy ianao. Ny faharoa ahoana no ataonao rehefa manana be loatra ianao. Ahoana no ataonao rehefa mantry ianao. De inona no ataonao rehefa tsisy mahory anao. Samy manan-danja daholo reo. Mahay ny zavatra rehetra. De hitako fa mila tonga amin'ny fotoana sika zay rehefa hananantsika olana. Zavatra voalohany tsy tokony saintsika de ny hoe tsy vitako ty, tsy ho zakako ty, tsy ho atriko ty. Ny zavatra ilaina tenentsika voalohany de hoe momba Andriamanitra de afaka ataoko daholo ny zavatra ilaina ataoko amin'ny fiainana amin'ny alalan'i Kristy izay mampahery ahy. Hitako matetika mihirahira sika zay tsy tena everitsika loatra ny tony fa iraintsika zany nefa ny ray amin-dreny zao zay ndraindry hoe misy zay nampianarin'Andriamanitra fa mety zany tsy milaza tsara zany fa le zany tena milaza hoe mialohan'ny evin'ny olana efa any amin'Andriamanitra ny vahaolana. Hitanareo ninona trehanareo am'izao tsy mahataitra an'Andriamanitra zany. Ianao no mety ho gaga am'zany fa izy efa tsy taitra am'zany tsony. Ary efa ny amin'ny sady ny vahaolanao. Ary tia ny azona ny lohanao hitraka ianao. Fa tsy asa saina sy adaladala ary ho resy ambany zany. Fa tia ny ho fantatrao fa ianao de afaka mahavita izay ilaina ataonao amin'ny fiainana amin'ny alalan'i Kristy, ilay mpampahery anao. Tsy mila mahay izay ataonao ianao. Tsy voatery ho hainao zay ho ataon'Andriamanitra. Tsy voatery ho hainao raha ovian'Andriamanitra nanao zany. Ny any ilaina fantatsika de ny atoko hoe Andriamanitra no momba ahy. Ny sainany aleto androany de laza hoe firy aminareo ny mino fa momba aminareo Andriamanitra fa toy ny voaka amin'ny zavatra fandray zany fa haiko fa raha zao ny lazaiko firy aminareo zao ny mino fa miaraka aminareo Andriamanitra. Zany hoe firy zao ny mino fa Andriamanitra miaraka aminao. Eny ary. Nao na renao no manao zay ataonao zao. Afaka manafatokiny sika satria Kristy miaraka amintsika de andao jerena Filipiana 4:5. De aoko aminareo zao. Tsarova amresaka toetra sika. Aoko aminareo zao sainy zao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa. Aoko izy no atrareo amin'ny fanetretena. Tiako vakitsika indray zany zao. Soratra masina manan-danja io. Aoko aminareo zao sainy zao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa. Aoko izy no atrareo amin'ny fanetretena. Tonga tetỳ tany tamin'ny tena nofo Andriamanitra. De tonga mpanompo. De nanetry tena hatramin'ny fahafatesana azy izy. Natao tsintsinina izy. Nororana, nomavoina, nokapoina, lavina. Kanefa tsy mba nanary ny fatokiny. De hoe anao everiko fa miresaka fatokina ange sika ianao to miresaka fanetretena indray. De jereo zao, reo roa reo mila miaraka foana, mila mivady mihitsy reo. Raha tsy zany ianao tsy afaka tena manana ny fatokiny zany. Satria ny tena fatokina de milaza hoe tsisy dikany aho. Raha ny tenako, misy ny fanetretena. Fa zavatra rehetra ao amin'ny Kristy aho. Tsy mahavita ninona tsisy azy. Fa raha miaraka aminy, tsy misy tsy ho vitako zany zay asainy ataoko. Zao nareo mahita karazana tolotra fahaizana mifehtena ataon'ny olona amin'ny zavatra maro. Fa zavatra faran'izay tsy ilain'ny mpino izany fatokisantena izany. Milainao fa tsy mahavita zavatra tsisy azy zany ianao. Andriamanitra teny tamin'i Mosesy hoe ombanao hiaraka aminao
omeko fitsarana ianao. Zao famantaranao anao fa hoe nirako tokoa ianao. Omba anao. Ao. Ary efa miaraka aminao Andriamanitra tsy mila malala zavatra hafa ianao satria izy no mahay ny zavatra rehetra izay tsy fantatrao. Ary raha tia ny halala zany ianao de ilazany ihany. Ary na de tsy miteny aminao azy izy de mbola ho ataony ihany zay ilaina ataonao amin'ny fiainanao. Mety tsy eo amin'ilay tianao anaovany azy zany, fa tsy haingana foana izy matetika fa tsy mbatara mihitsy. Zao, te hiresaka aminareo mikasika ny fahalemena, ny fahalemeko, ny fahalementsika. Satria za tsy mino hoe misy olona tena afaka matoky marina, zany hoe nilay karazany fahatokiana zay resantsika zany de ilay Andriamanitra ny fahatokiana. Hitako fa tsy misy olona tena afaka ny atoky zany raha tsy efa tena sa miatrika ny fahalemenao. De ianao hoe inona no tsy ianao? Ary mihoatra noho zany, tsy meloin'izany ianao. Za namaky zavatra betsaka mikasika ny vehivavy iray izay niaina tao amin'ny taonjato faha 14 tsy hoe Madame Guillon. Ary iray amin'ireo zavatra nolazainy izay hitako fa tena manan-danja de ny safidy masin'Andriamanitra zany fa mamela fahalemena foana izy. Zavatra mety hatrehanao amin'ny fiainanao manontolo zany. Ary ataony fotsiny zany mba hananatsika fitadidiana foana fa hoe mila azy sika. Zao, manana hery daholo sika, za manana hery sy fahaizana. Zavatra roa ny tena haiko tsara, miteny sy manoratra. Ka nianatra ny fikitra tamin'izay haiko natao tsara, efa navelako fotoana ela be tany ny fiezahana manao ny zavatra ain'olon-kafa tao nefa tsy haiko akory. Fa ianao tsy mandany fotoananao rehetra amin'ny fahalemenao zany fa tokony any amin'izay mampahery anao. Aza mandany fotoana amin'ny fahalemenao ianao ka manao izay velarana zany indray fa mifoaza amin'izao fa Andriamanitra mampiasa sy mifidy olona malemy sy adaladala ary ataony fananina zany mba ahitana ny voninahiny amin'ny alalan'izy ireny. Tsy misy na de olona ray aza atao amin'ity efitrano ity, na olona ray aza zay ijery tele aoriana na iaino zany amin'izay fandraisam-peo. Ka tsy havita zava-dehibe ho an'Andriamanitra raha manala ny sainao ny amin'ny fiheveranao ny tenanao fotsiny ianao na zay ataonao fa tsy ianao. Ny fanetretena de saika ny fanadinona ny momba ny tenanao. Tsy voatery isaina ny zavatra mety ataonao ianao, tsy voatery isaina ny zavatra rehetra tsy mety ataonao ianao, mety mahalala foana hoe mety ve ny ataonao. Fa ataonao zany satria sain'Andriamanitra manao zany ianao. Ary raha manao zavatra diso ianao de izy nandray atanana zany, ary tsy gagany amin'izany akory azy izy. Fa efa hain'Andriamanitra ianjo azy, rehefa naka izy, sy nakanao ihany koa. Ny tena fahatokiana nge tsy avy amin'ny fahatanterana akory. Ny tena fahatokiana tsy azo tamin'ny hoe tsy fisindoza, fa azo avy amin'ny fahalalana zany hoe mombanao Andriamanitra. Zao, haiko fa betsaka aminareo ny miady saina sy marary ny amin'ny adosoanareo. Manolo-tsaina mba halalanareo azy ireny. Angatao Andriamanitra mba hanova zavatra zay tianareo hiova ao aminareo. Ka raha hijery zay zavatra tsy mety eo aminareo foana de safidio ny hijery any Kristy. Manomboa mampitombony herinao. Za manana fahalemena, angamba isan'ny fahalemeko lehibe indrindra ny tsy faharetana. Ary manana fahatokisa tena ampy amin'ny fiainako zao. Raha mihoatra ny taloha nefa na tsy zany aza mbola mahatsiaro zany atao amin'ny nofoko foana ihany aho. Fa tiako raha tsy zany, raha tena mba tiako raha mba ohatra n'ireny olo-kafa ireny. Hitanareo tahaka nahitako ny interview an'i Joël tamin'ny télé de tena hitanareo izy io tsy batezitra. Fa hoe Tompo Jesosy io. Fa nga avy any amin'ny planeta hafa izy. Tsy mety tezitra hono. Zany hoe za zany raha azoko zany ny fetran'ny fifezantenany sy ny ady tena mbola mila mianatra zany eny foana. Za zao vonany hoe to ary ray amin'ny fiangonana ngeza indrindra eto tany ity. Nitory amin'ny olona anarivo ny amin'ity androany ity fa raha ny fomaraina de ny fota amin'ny 5 sasana de hoy tamin'ny zareo hoe ilaiko ny kafeako ho vita amin'ny 9 latsa-kafe fany. Kafe frantsay no ilaiko. Za tsy mitady kafe tsotra fotsiny fa mitady ilay izy voatsana. Eny madama, ataonay zany. Eny ary. Namoaka amin'ny baiboly koa de efa vonina foazana tamin'ny 5 sasany. Tamin'ny 9 latsa-kafe fa ny kafe mbola tsy tonga. Fa
Amin'ny ena latsaka folo ny kafe mbola tsy tonga ihany. De ny saina zany angatako io kafe tamin'ny ena latsaka fefany. Amin'ny ena latsaka folo ny kafe mbola tsy tonga ihany. De tapitra ny antso telefoniko. Nijery hoe aizary ny kafeako e. De hitanareo zao zany aloha de tena adalana mihitsy zao. Tena haiko fa resaka adala mihitsy aloha zany zao. Adalana aloha zany zao fa tsy misy resaka ara-panahy mihitsy. Fa nitady ny kafeako ary tiako azo aoriana kely ny fifoazako zany. Fa tiako zay lazain'ny paster Tommy Barnett hoe isaoran'Andriamanitra ny am'ireo mpivarotra kafe mandrapahazoana ny ositra aloha. Efa ho tamin'ny ena latsaka folo sy ny atsasaky ny faneny lakolosy teo vao renitra reo sy ny kafeako mazava ho azy kafe tsy izy kosa angitanareo tena. Zany aloha ny fiainana na zany aza. Raha lay kafe aloha de mbola tsara kono lay efa voavoatra nandrako azy ny verina indray fa hitako fa ain'Andriamanitra izay ataony anomboana ny asako tamin'izany fa ndresako de zao. Afaka mijoro eto anoloanareo de ndretra mitega de mampirisika de ra de zao zany no malaza eo amin'ny andro io fa am'ty an'io ty nofoko de anaty arato satria ny kafeako de tara 2 minitra. Fa hitanareo zao tsy nampiasa sainany am'zany na de kely aza. Arak'izany zao tsy haiko aloha fa mety tena toranie zao Andriamanitra tamin'izany. Ngamba izy hoe Joyce mampimiay ianao. Tady raharaha satria hoe tara ny kafe anao. Tombo nahoana ary tsy maharitra nefa de 30 taona ny anaran'ny teninao foana. Na tsy aro ratsy tsy nanana zo avy any de hitory am'ireo olo reo. Za tena olon-doza mihitsy. Anisy fotoana teo amin'ny fiainako zay rehefa avy nanao zany raha tsy afaka ampianarin'Andriamanitra anao hoe izy ianao ao aminy. Sady hainy daholo koa ny fahalemenao rehetra de tsy afaka ampiasa anao zany izy. Za zany tsy miresaka fotsiny hoe hitanareo ny filazana hoe tena hitanao za lehilahy manambady ary tena manana fahalemena any amin'ny vehivavy afaka de hitanao hitako fa tena ohatrany mampimen'Andriamanitra zany fa zany ny zavatra resahako eto zao. Tsara aminao nitady fanampiana, tsara aminao makatorohevitra kokoa. Tsara amintsika ny mamaritra devoly de tsara aminao hitanareo, tsara aminao koa mijanona amin'ny teny mandra-pahatresenao zany. Za zany miresaka fotsiny hoe hitanareo sika rehetra manan-javatra daholo azonareo. Ny azo zao de ny vavako ny fanomezam-pahaso avako fa amin'ny alalan'ny fiainako de tena isan'ny olan-dehibe akoa zany. Ny vavan'ny Petera zao ny olan-dehibe indrindra koa. Iza moa nandroakan'i Jesosy tao an-tsainy tao fa i Petera izany. Fa izy de mbola nampiasain'Andriamanitra ihany. Ary tiako takatrareo androany fa raha tsy mijanona nareo ny amin'ny fanaovana kajikajy amin'ny fahadisoanareo sy samaraina ka mitondra izany ao an-tsainareo mandritra ny andro de isan'andro. Tsy mba hanana fahatokina mihitsy ianao satria tsy misy tsy mety zany aminao. Mila fantatrao tsara fa afaka manana fahatokina ny Kristy ianao fa rehefa avelanao zany aloha de izy no hiasa amin'ny fahalemenao.